Raisiko ho fifaliana lehibe ho aho zany ry mpiaino mahafinaritra sy mpiaino hatrainy indrindra no hiarabanantsika mianakavy. Nahatratra indray ty vanim-potoana lehibe androany ity zany ary afaka miserasera mivantana miaraka aminay ianao amin'ny alalan'ity fitaovan-tserasera mahafinaritra ity. Ny mpanomponao pasteur Jean Paul Rakotonerina no mifaratsika mivantana aminao ankehitriny ary telaza aminao hoe sitrak'Andriamanitra ny tahanao matoy isika mianakavy afaka miona indray amin'ny alalan'izao fotoana izao isany. Satria moa zany resaka fonjanak'olombelona eo anivon'izao tontolo izao no ifampizarantsika indrindra manoloana izao fotoana izao dia tena makasitraka anao ny amin'ny fanekenao indrindra amin'ny fona rehetra anatrika ity fotoana ity. Miarabantsika tompoko lahy sy tompoko vavy anjaina ary mirary indrindra raha mirary ny tongan'Andriamanitra ty mitay anao itsinjao manokana amin'ny alalan'izao fotoana ifanaovantsika amin'Andriamanitra eto androan'izao izany. Satria n'Andriamanitra izao fotoana izao dia andao mba hivavaka isika angataka amin'Andriamanitra mifanahy masina zay parakleto hitaridarana antsika hitondra antsika indrindra ho amin'ny marina rehetra. Raha sitraka ao dia andao nonjika antsika hivavaka tsika ary angataka amin'Andriamanitra mba hitahatsika amin'ny alalan'ity fotoana hifampizarana eto androan'ity izao izany. Ary hivavaka tsika tompoko lahy sy tompoko vavy hatrany. Andriamanitra rainay tsara indrindra zay eny an-danitra, rainay ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, misaotra ny amin'ny famanginao, ny amin'ny fanatrianao, ny vahoakanao, ny olonao, nomenao andro vaovao izany, tombona andro pasoava, tombona andro mpitahina zay tsy mo miherinay na ny tanjakay, tsy mo ny fahaizanay na ny fahalalanay, tsy mo mety ho fahatsaraanay na nirika manika ny ataonanay, tsy mo mivola sy miarena ny tena azo tolazenina tomanay nanany ty tombona andro iananay toy izao kehitriny ity. Fa ny famindraponao Jehovah tompony maro no tsy nalanyritra anay, avozinao isa maraina zany. Andriamanitra raiko amin'izao androany izao dia mangataka aminao aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, mitenena mivantana aminay amin'ny alalan'ny teninao ianao. Aoka tompo amin'ity androany ity ianao hikasika ny fony olona zay afaka tena miaino manaraka izao fandarana izao fotoana izao io na dia teny indray bava fotsiny ihany aza. Mitenena mivantana aminy ianao Andriamanitra tsara, kasiny fony vanginy faninany resolahatra ny fiainany. Arokany ty androany ty mitsapa ny tongotsy manoloana ny amin'ny fanelisana ny teninao satria nandefa ny teninao ianao androany hanasitrana azy. Ampiarana izy eo nilongozy any anjerany ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Nongatako sy mivavaka izao voninahitra dia aminao rerian'ny Tompo fiadanan'olona kasitranao amin'ny anaran'i Haleluia. Amen. Amaky tenin'Andriamanitra anankiray isika ry havana malara ifampisarantsika eo anatin'ny fotoana foy amin'izao androany izao izany. Ka raha misy baiboly eo akaikinao na eo anilanao na eny am-pilatananao any eny amin'izao fotoana izao dia andao hiarantsika mamaky sy miaino arak'izay voasoratra atao amin'ny bokin'ny Malaka toko voalohany no andiovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika izany. Malaka toko voalohany vakiko amin'ny anaran'i Jesosy eto amin'ny andininy fahenina izao tenin'Andriamanitra izao izany. Zao ny vaky ny teny ato amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny zanaka manajanondrainy ary ny mpanompo ny tompony koa raharay aho aiza zay ajako ary tompo ao aiza zay tahotsara ho Jehovah tompony maro aminao ny mpisorona zay manamavo ny anarako nefa manao hoe amin'inona moa nanambavony ny anaranao amin'ny fitondrana hanina voaloto eo amin'ny alitariko. Nefa ianareo manao hoe amin'inona moa no andotona ianao amin'ny fanaovana hoe ny latabatry Jehovah
fanazimazima ara-jamba no entinareo vononareo tao fanaritra tsy ratso i zany araha mandringa sy marary no entinareo tsy ratso i zany atelo ny gouvernoura mpanapaka anao nge zany no asitraka na fi aminy vai anao ho Jehova tompony maro koa masina ianareo andeha mifona amin'Andriamanitra amindra mifoamitsika fa ny tananareo no mahatonga zany no akasitraka va izy noho ny aminareo ho Jehova tompony maro. Ry havana malala tena majaina mahafinaritra everiko fa manaraka mivatan'izao fandarana sy fampianaran'izao ianao raha tapika teo na sambany ianao afaka ny fanerasena mivatana aminay ka sendra nijery Facebook ka manaraka ty fandarana ty na ihany koa amin'ny alalan'ny YouTube ka mahita mivatan'izao fotoana izao a tena tiana lazainao mazava amitsika fa fonjanak'olombelona io nivo zao tontolo izao ny fampisarantsika ankehitriny izany ka izany loha teny loha hevitra ngezangezany de everiko fa anako akindrindra omponao anaisany zavatro zava-dehibe amin'Andriamanitra mba hatonga no hiara resy lahatra fa tsy hanameloka ny fonao ny tompo tsy hanameloka anao Andriamanitra tonga ndray ianao tonga mitoetra ny voninany amin'ny fiainanao tonga hitanao ary itsinjo anao manokana everiko anasoanao ny Andriamanitra fa zao hatrany ary finaritra ary ao tsara izao teny ifampisarantsika eto androan'izao a izany raha naranao tsara ny famakiko le teny teo a de mitantara sy manambara mikasiany amin'ny atao ny zanaka ozy manaja ny rainy ary ny mpanompo manaja ihany koa ny tompony fa raha tena ray aho Andriamanitra aiza zay ajako ara tompo a aiza zay tao tsara. Ry havana malala miaizo tenin'Andriamanitra androan'izao lay Andriamanitra raitsika eny an-danitra tokoa de zao mentsika ao ajaina mentsika memoninahitra izy mentsika tolorana dera sy aja mandrakizay izy meritiny am'izany Andriamanitra ary tena mandidy mihitsy mba hitoerana zany ampotsika ny tsy fahaizan'ny olona manaja an'Andriamanitra ny tsy fetezan'ny olona mivoninahitra an'Andriamanitra de mahatonga ny olona voalohany tsy hita fity amin'Andriamanitra ary faharoa misy toe-javatra farany tena mangetra azy satria ny tompo de ny teny any amin'ny bokin'ny Samuela voalohany any toko faharoa manao hoe zay manome voninahitra ao ny tompony mety voninahitra bebe koa izy fa zay tsy manome voninahitra kosa toko avaparaka ny fahaizako ny fahaizanao ny fahaizantsika manome voninahitra an'Andriamanitra de tonga an'Andriamanitra azy voninahitra bebe koa fa amin'ny fotoana tsy hamezatsika voninahitra an'Andriamanitra amin'ny ataotsika ny fisainatsika sy ny fieritreretantsika am'izay rehetra mety eo amin'ny loatsika sy ananatsika sy tsy ananatsika ka tsy afaka manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'izany ianao mazava loatra fa tsy men'Andriamanitra voninahitra ianao fa ataon'Andriamanitra kosa afabaraka ry havana malala ry mpiaino jainy ry olona mahafinaritra zay mitombotombotsy manokana eny zao tenin'Andriamanitra zao mba vonina ame voninahitra an'Andriamanitra ve anao amin'ny ataonao amin'ny fotom-pisaina fieritreretana amin'ny famindry sy mifandray amin'ny fitafy mba vonina ame voninahitra an'Andriamanitra ve anao rehefa men'Andriamanitra toera-moninahitra amin'ny asanao amin'ny fivelomanao amin'izay rehetra mety anananao eo anatrehan'Andriamanitra tafity ianao azonao zay ilainao lasa olona mony ianao lasa manan-karena manana ny zavatra rehetra taka ny totsy manan-javamoana kanefa mba hita eo ny fiainanao an-trano ve ny fanomezanao voninahitra an'Andriamanitra satria aza ty ny fanjanaka manajany ray
ny mpanompo koa manaja ny tompony fa Andriamanitra ray te ilaza ny kristianinao manao hoe ray aho Andriamanitra izay adrako ara-tompo aho aizay tao tsara aizay tao tsara te ilaza amitsika aho am'izao fotoana vaovao 20 zao te hita fanamilana ve ianao te handray fahagagana ve te handray fahasoavana eo masin'Andriamanitra ve te hita mivoninahits'Andriamanitra misongadina amin'ny fiainanao ve te ho tanteraka sy tonga aminao faingana ve nitsojany rehetra zay nataony aminao fo ny voatongo ty taona vaovao ty dia fa nipatrapatraka nitsojany teo aminao ho tain'Andriamanitra lasa niveny ratsiletsy ho tony rendozy tona nasoavana anao anambinana anao hiakatra am'izay fiorikarenana anao potika zavatra tena naneringelina anao namatitsy anao nampijary sy nampahory anao olohany ianao fa tsy manampiny ho ambony fa tsy ambany azonao am'izay ny zavatra rehetra zay tsy azonao tsy am'izay iarany toe-javatra mampisenty mandratry mafadelolovananao ry havana malalo be be ny teny fikasanao tao tamitsika nitsoja any nataony olo-tsotra nataony mpanompon'Andriamanitra nataony olon'Andriamanitra natao taminao tam'izao fotoana vaovao zao tianao tanteraka aminao ve zany tianao tona faingana aminao ve te ilaza hoe andaotsika ataotra an'Andriamanitra dehibe amin'ny olona miteny manao hoe zay nge matahotra an'Andriamanitra raha tsy matahotra an'Andriamanitra ve zay iditra-piangonana raha tsy matahotra an'Andriamanitra ve zay tsy mipitehina sy nalaina dolo zao zavatra rehetrarehetra zao inona moa ny manakana nitsianao an'izao na tsianao ny zatry Nazary raha tsy matahotra an'Andriamanitra ve zay naninona ny tsy nitatiarana zay ry havana mararo tsy zany ny endrika sy fomba entina ny olona fa matahotra an'Andriamanitra ny olona anankiray mety ho disy fanantenana am'ty mikasika ny amin'ny trony fatahoran'Andriamanitra ty ny olona ary mety ianao io azy satria zany ny zavatra nataonao fanao mamaritra mikasika ny amin'ny trony fatahoran'Andriamanitra manamafy eto le tenin'Andriamanitra am'ty malaky aty raha ray aho izy izay zazy anjako ary raha tompo aho aizay tao tsara ry havana malala mino zao tenin'Andriamanitra ny atao hoe fatahorana n'Andriamanitra dia votsiriny ny tenin'Andriamanitra mahazava tsara any boky noabolana any toko 2 sy toko 7 ny fatahorana ny Jehovah izy ny fadinany ratsy zany hoe mifady ny ratsy amin'ny olona anankiray tena matahotra marina ny Jehovah na matahotra marina n'Andriamanitra le toe mifady te mazava loatra fa tsy mikitika an'iny tsy manao an'iny tsy manatanteraka an'iny tsy miteny an'iny zavatra iny ohatra misy olona anankiray mazava loatra hoe mifady toka izy tena tsy izy mihitsy ny andeha sotro toka fa rehefa fadiny dia tena tsikitiany vavany tsy ampidiriny eo am-bavany matahotra izy na mifanasana an'iny azy mifandrahoa ilay mpanana anaoko ny tena marina tsy mikitika an'io anaoko tsy manday an'io tsy mivavaka mihitsy ny tena marina no ikasika an'io satria fady an'io tsy mihinana an'io tsy manatanteraka an'io takzany olona tsy fotoka ihany fa mety mifady tongolo na tena hoe mifady sakafo tataky zany tsy mikitika an'io satria fady zany ny olona te fady ny fatahorana ny Jehovah ny fadina ny ratsy rehefa ratsy zany famotra ny tenin'Andriamanitra tsy arak'izay voarazan'Andriamanitra ratsy ny fijeriny olombelona azy rehefa zavatra ratsy dia zao mifady zany tanteraka ny olona matahotra an'Andriamanitra voalaza ihany koa mbola onobolanao ihany fa ny fatahorana ny Jehovah no ifadina ny ratsy azafady no analavirana ny ratsy zany hoe ny olona matahotra ny Jehovah zany tsy mifady fotsiny ihany ny ratsy fa manalavitra iny koa izy ny ratsy dia ahoana ihany ndray zany hoe manalavitra zany raha misy olona anankiray miaratriny aminao mity ompitenenany ity matahotra alika ka raha vao mandray fotsiny izy hoe
toerana ty tsy azo atao tsy azo lefa misy alika masika ao de inona ny zavatra ataon'izy ianao tsy manam-pasahina mihitsy izy anakaiky ny toerana io fa manalavitra ny toerana misy an'io alika io izy sao de rambosany ao a sao de laniny ao a za tsy anakaiky an'io satria matahotra an'io a manalavitra an'io a andeha alaviliko araky zay tena azo atao mihitsy io mba tsy azahoany a karaha mivovo fotsiny ny alika mitsoka mandositra izy tsy vitany hoe manalavitra ihany fa tena ataoko hoe mandositra mitsoka satria nahoana matahotra alika izy ka miteny zany ny baiboly ny fatahorana an' Jehova no analavirana ny ratsy de tsy midika koa zany andao ary zany manomboka atritsika satria matahotra an' Jehova andeha analavitra an'Andriamanitra tsy zay ny tenin'Andriamanitra maro tsy ny tenin'ny tompona zay fa ny tena le faharatsina mihitsy le fahalotona mihitsy ny tena alavirinao rehefa fantatrao fa loto miteraka lota io ny fiainanao loto miteraka faharatsina eo aminao mahatonga an'Andriamanitra tsy akatoanao tsy anaky anao mahatonga an'Andriamanitra tena io tsy ame voninahitra anao tsy anadra anao de tsy hoe fadinao fotsiny ihany le ratsy raha matahotra am' Jehova Andriamanitra mariny ianao fa manalavitra ny ratsy ianao ny fatahorana an' Jehova zany mitefa amy zavatra anakiroa ray voalohany indrindra ny fatahorana an' Jehova ny tenin'Andriamanitra no analavirana ny ratsy ray faharoa ny fatahorana an' Jehova ny tenin'Andriamanitra ny fadina ny ratsy sady mifady zany ny manalavitra zay ny olona matahotra am' Jehova ary le rehefa zavatra ratsy fahotany faratsiny fahatony fatany fa mapetipetina azy eo anatrehan'Andriamanitra alaviriny ary fadina ihany koa zay zany ny olona matahotra am' Jehova motak'izany ve ianao miaino sy mpanaraky zao tenin'Andriamanitra eto androany zao a iza ka ny tenin'Andriamanitra am'ty maraka atoko voalohany ty manambara hoe ny zanaka manajany ray ny mpanompo manajany tompony de mahita iny fiainana tokoa hoe ny fisaitsanana lany leo ponao manambara hoe raha ray ao ny tompo aizy zay andrako raha tompo a aizy zay tahotrany re olo le tena tian'Andriamanitra ito amin'ny fiainanao fatahorana fanajana fanekena an'Andriamanitra am'izay rehetra mety ataonao na mitenenako ny vavanao na fotosainanao na miferitreretanao na an'izay rehetra mety ataonao ndraindraiky ry olona ny tena marina misy olona manao zavatra izy tia mita an'Andriamanitra sy tia atao eo masin'Andriamanitra zany ohatra manatitra fanatitra izy de zao fanatitra misy kilema anaterina fanatitra jamba anaterina fanatitra mandringaringa ny tena marina anaterina kanefa Andriamanitra ny teniny ty malaky atoko voalohany ty zay manamafy mihitsy eo amin'ny andininy fahavalo manao hoe ary raha jamba noentinareo vonareo atao fanatitra tsy ratsy hoe zany ary raha mandringa no sy marary noentinareo tsy ratsy hoe zany atero ny gouverneur mpanapaka anao nge zany no azo sitraka na fity aminy vai anao o Jehova lavana marary Andriamanitra zany ty hiteny amitsika raha tahiny ianao anatona an'Andriamanitra iverina amin'Andriamanitra ka mifanatitra azy azatrany manao terinao aza marary no entinao aza mandringy na misy kileny ny fanatitra voalohany indrindra fantatrao ty tena atsika ty zay rehetra manomina ny anaran'i Jehova ny tenin'ny tompo any amin'ny asany apôstôly toko fano okizy ala amin'ny ratsy fa sadiny fa mahatonga anao tsy azo varimbavaka an'iny tsy ahita an'Andriamanitra tsy andre fahagagana de nole eloka sy fahotany satria ny baiboly miteny mazava tsara any amin'ny Jeremia any toko fadimy manambara manao hoe ny eloka reo zay mampiarany zany ary ny fahotanareo misakana ny sotro azonareo Jeremia toko fadimy ndiny ny fadimy amby ary eny amin'ny Isaia de misy tenin'Andriamanitra manamafy mihitsy toko fahavalo amby fasivy amby dimapolo Isaia toko fasivy amby dimapolo andiny voalohany sy faharoa manao hoe ino izy ny tanany Jehova tsy fofa mahavonjy ny sofiny tsy lalandarova fa mare fa ny elokareo nefitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo mampiafina ny tavana aminareo ka de tsy miaina izy le eloka sy fahotana nge re olone mahatonga an'Andriamanitra tsy hainao tsika tsy mivavaka atsika
karaha tonga ty taona vaovao roapolo sy roa arivo ty mba fitapakevitra sy vonina hiala amin'ny eloka sy voatana avy ianao satria miandrandra valim-bavaka sy fitahina mason'Andriamanitra, miandrandra vahaolana fa raha voatsay dia malahelo milaza olo tsy azo valim-bavaka ianao, tsy hita fitahina ianao. Jaona toko fasivy andininy faraka amin'ny telopolo dia misy ten'Andriamanitra miteny manao hoe fa fatatsika ozy izy fa Andriamanitra tsy mihain'ny mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapo ny hainony. Re olona tena raha tianao ny hainon'Andriamanitra vavaka andao ny sitrapon'Andriamanitra tsika, tsy mihain'ny mpanota Andriamanitra fa zay mivavaka aminy sy manao ny sitrapo ny hainony. Mba jereo angeny fanatitra nataon'ny Kaina sy Abely any amin'ny Genesis toko fahefatrany, fony ny Baiboly manao hoe i Kaina sy ny fanatiny ozy tsy nakasitrahan'Andriamanitra fa i Abela sy ny fanatiny kosa zay nataony nakasitrahan'Andriamanitra. Inona ny antony? Ny antony mantsy dia satria mazava loatra amin'ny tena marina fa ny Kaina fanatitra tsy nakasitrahana araky ny voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe vokatry ny tany, tsy araky ny taompony, tsy araky ny eritreretiny. Nanao izy tena nanao fa saingy zao tsy ampy fanajana, tsy ampy fakatoavana, tsy ampy famezany voninahitra an'Andriamanitra ampoan-kaina rehefa nanome satria nangoroniny fotsiny zao vokatry ny tany dia naterina ho an'i Jehovahandriamanitra. Fa ny Abela kosa no tsy niny ny tenin'Andriamanitra mazava tsara fa ny voaloha teraky nondrony naterina ho an'Andriamanitra dia izay matavy. Dia hoy ny Baiboly hoe Kaina tsy nakasitrahan'Andriamanitra fa i Abela sy ny fanatiny kosa nakasitrahan'Andriamanitra. Ny Kaina fanatitra maningalingy, fanatitra marary, fanatitra misy kilema, fa ny Abela kosa fanatitra tsara naterina ho an'Andriamanitra. Nakasitrahan'Andriamanitra Abela sy ny fanatiny fa Kaina sy ny fanatiny tsy nakasitrahan'Andriamanitra. Maraka toko voalohany dia toko hoe raha jamba no hitanareo vonareo teo fanatitra, tsy ratsy fe izany. Raha mandringy sy marary no hitanareo vonareo teo fanatitra, tsy ratsy fe izany. Atero any amin'ny gouverneur mpanapaka anareo ve izany nge izany moasitraka na fity amin'ny vai anareo. Tsy rofa Andriamanitra mahita sy marary zay rehetra mety ataotsika fa raha hita amin'ny fiainatsika manokana fa anao arak'izay soa sy mety sy tsara eo anatrehan'Andriamanitra amin'izao ampavenomatsika zao ahita n'Andriamanitra ianao ary azo valim-bavaka sy atsapa vahaolana hositranona alianao amin'ny aretinao io isa. Riavana manara tena mahatonga sainay ty tenin'Andriamanitra marika toko voalohany ty ary natao ahy soanao raha iverina amin'Andriamanitra asio amin'Andriamanitra fa olona matoky azy, matahotsy azy, mangetahita azy. Raha tena ray valim-bavaka ianao, tena fanasitranana ho afaka amin'ny rofonao sy aretina mazo anao io, mila no tena atao hoe hitan'Andriamanitra mihitsy fa voalohany loha manatitra fanatitra tsy misy kilema, fanatitra tsy maningalingy, fanatitra tsy marary. Ny tenanao telo an'Andriamanitra ho amin'ny famasinana, ho amin'ny famarinana, ho amin'ny fakatoavana, ho amin'ny fanekena, ho amin'ny fanajana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ka raha iverina amin'ny tompotsika androany, aninona ny fahotana, fahatony, faharatsiny. Raha hitodika amin'Andriamanitra andrayitsika io zanany izy. Zamina fasitrakao raha mba tahin'Andriamanitra ianao androany. Mariky ny fitaina sy fanamenana anao, van'ny famatonanao, hositranony aretinao, ampitiriny amponao ny fiadanana, raisinao mitokatraminao ny fahatsara'Andriamanitra rehetra, ary trapanao, raisinao amponao fa olona no tahin'Andriamanitra ianao. Fa zao hoe aseho amin'Andriamanitra fa ny tenanao no tena fanatitra tsy misy kilema. Aloha re Jesosy hijoponao, aloha Jesosy hanapako anatinao, mandomindony izy ambaravarany fonao ankehitriny ka miteny anaka atoloreny fonao. Raha noditra ny foloan'i Jesosy ianao, voalohany raiso ny zanany ianao, faharoa atonony tanteraka ny hevitra sy fahotana mahafateritra vitanao hatramin'izay ka hatramin'izao, ary fahatelo andray anao ho tonga zanak'Andriamanitra izy. Raisinao mipofo eo anatrehan'Andriamanitra fa sambatry ianao satria sambatra ny olona izay voavelany elona sy voasarona ny volotany, ary sambatry ny olona izay tsy isan'ny Jehova ary tsy misy eloka, tsy isan'ny Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny ho ny tenin'Andriamanitra isa. Voninahitra ho an'ny Tompo Jesosy irery any. Ho tahin'Andriamanitra amin'ny zava-drehetra anenao fa zao hatrany aseho amin'ny telo an'Andriamanitra ary ny fiainanao. Atolony ho azy ho fanatitra tsy misy kilema, fanatitra tsy marary, fanatitra tsy mandringy,
fanatitra akasana eo anatrehan'Andriamanitra araka ny tenin'ny toko Romanina 12 manambara manao hoe atoloran'Andriamanitra ny fonao, fiainanao, fananao. Aotsika militra ny fiainatsika amin'ny tompo mba hitahiny sy hanambirany ananganany atsika. Voninahitra ho amin'ny Tompo Jesosy irindrina. Iary vavatsika tompolasy tompovavy atsika. Andriamanitra raiky tsara indrindra zay ny an-danitra misaotra ny amin'ny nafaneserasera ny vatana tamin'ny alalan'ny teny tety tamin'ity androany ity. Tamin'ny alalan'izao fitaovam-pahitandavitra izao. Vonjeo olonao io, tsarovindra foro aminy. Aseho amin'ny fatena mahagaga ianao. Mpalifagaga ny tena tsy takatry ny saina ny feliny. Amin'ny anaran'i Jesosy, ho azony tsara ny teninao. Raha natitra fanatitra honao izy. Fanatitra tsy samy, fanatitra tsy maningaringa, fanatitra tsy misy kirina, fanatitra tsy marary noko teninao. Voalohany indrindra amin'izany ny tenan'Andriamanitra. Raha mpanohitra izy mamela ny heliny ianao. Raha nisy karazam-pahotana sotanitra zay nataony andro fo izy. Ary vonjeo midira mponso eo anatiny ianao, apitetra ny fiadanana ao anatiny. Ary iverina aminao izy tompo amin'ny androany ity. Raiso zanakao, soraty amin'ny boky ny fiainana ny anarany. Aseho amin'ny fatena tsara aminy ianao, amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo. Amin'izao androan'izao tompo, mivavaka mampanokon'Andriamanitra. Ny olona zay voalohany nanolotra ny tena nohonao teo mason'Andriamanitra tamin'ity androany. Tonga saina nanapa-kevitra hiala tamin'ny lalan'ota sy fahotana ka niverina tamin'Andriamanitra. Raha marary izy androany, misy famakipatorana eo amin'ny fiainany, na inona na inona, endrika sy famatorana, mampaholo mampijary mahafadilovana azy. Amin'ny mampanokon'Andriamanitra, toeriko amin'ny anarany Jesosy zany aretiny zany. Tsara amin'ny olona io zany. Mitratra ny fanentainana ny fiainany. Miala ny aretiny mba nirofo rehetra. Mifiadanana izy tompo androany. Mififaliana izy. Raha mandalo ady saina fadilovana mafy izy amin'ny toe-javatra lalovany hatramin'izay ka hatramin'izao. Mivaolana izy androany. Satria nandefa ny teninao ianao androany nanasitrana azy. Ampiarina azy amin'ny loza injerana. Amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Voninahitra dia voalohany amin'ny tompo. Misaotra ny fanasitranao. Misaotra ny vahaolana. Ny fandraisanao azy tonga zanakao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia. Amen. Raha nasiana vavy ray aman-dreny, fifaliana manina ny eo aminao. Zay tenin'Andriamanitra izay voninahitr'Andriamanitra. Raiso ny fahatsaraan'Andriamanitra. Misaotra n'Andriamanitra lehibe ny amin'izany. Amaran'izao fotoana izao tsika mianakavy. Hoy aho aminao manao hoe ny tontolo andronao ny tontolo andrisy fiadanana. Tontolo andrisy fahasambarana. Miaraka aminao, ao alohanao, ny fahatsaran'Andriamanitra, ary aoriananao ny voninahitr'Andriamanitra. Fa zao ataovy zay mety. Akasitrahany mason'Andriamanitra. Ataovy mafaly ny tompo androany, atolory ny tenanao azy. Mifaly satria tonga zanak'Andriamanitra ianao. Pasteur Jean Paul Rakotoverina manao vilomatsika mianakavy. Hitanao ny Andriamanitra. Samitainy Andriamanitra tsika. Ary manateny eo aminao indray amin'ny toy ny fandaratsika, fampianaratsika amin'ny manaraka takiso hitanao zao izany. Samitainy Andriamanitra rehetra tompolasy tompovavy atsika.